Salama Liantsoa anarako, Mpanazava eto Madagascar. Fa androany aho nahazo iraka manokana. Tanora ve ise mazoto hitondra fiovana? Tena ilaina ise ho tonga toan'nkolo. Ikolo dia tanora malagasy mitovy amin'ny olon-drehetra ihany. Fa rehefa mahita tsirariny izy dia mivadika kiala olo-mendriky ny tany, vonona trany anasony afo. Ndry iza koa tsy mba te ho toa azy. Manana hery miafina entina miaro izao tontolo izao, nefa azo atao manova zavatra na tsy mahay miady, manjavona na manidina azy. Misy fihetsika hienina ireto ho tany saiko ka atao fanamby ahatonga ny saiko ho lasa olo-mendrika. Ny voalohany fitsitsiana andrano. Efa faheno foana fa androany fikafika kely no atoroko. Tsy mandro matetika fa misasa matetika mba tsy handaniana rano be loatra sy hijanonana ela loatra ao. Koa mandefasa iray latsaky ny 4 na 5 minitra rehefa misasa. Ataovy izay hivoahana tao alohan'ny fahavitan'ilay hira nefa madio tsara. Ny faharoa, mampalaza antsika malagasy dia mifanjifana ny vokatra amidy eto an-toerana. Sady mora no kalitao, mahasalama. Rehefa niresaka momba ny sakafo ihany isika dia ny fahatelo dia ny fanovana ny fomba fisakafoanana. Amin'ny fomba ahoana? Sakafo madio sy voalanjalanja no arapaka. Ahena ny fihinanana hena izay mety tsy fantatsika fa mandany angovo be ary ovaina sakafo afaka mitondra ny otrikaina entiny toy ny voamaina, atody, ronono. Ny fahaefatra dia izao. Inona ary ny tena mandoto ny rivotra? Setroka nefa. Arak'izany mila hena ny setroka voaka isan'andro. Dia tsy handro sakafo ve izany izay? Tsy izany. Fa hena ny fampiasana fiara ary miezaka mandray fiara iombonana na mikambana fiara amin'ny olona, na koa manao fanatanjahantena kely, mandeha tongotra, mandeha bisikileta, sarety. Eto amin'ny fahadimy dia ny fitsitsiana herinaratra. Fihetsika tsotra kely no takiana ary voafehy amin'ny teny anankiroa: pio sy tsoay. Ny fahenina farany dia ny fanenana ny fako ampiasaina. Ohatra, ny taratasy. Ny fanamboarana taratasy anie no anisan'ny manimba azo eto ambonin'ny tany. Sady fantatr' se moa fa fomba fanondranana azo antsokosoko ny famadihana azo taratasy. Inona no azo atao? Manana finday ve ise? Na solosaina? Afaka ampiasaina ireny hitehirizana zavatra. Alohan'ny amoahany se soratra na sary iray ho taratasy dia manontania aloha tena sao azo ajanona anaty finday ihany fa tsy avadika. Raha tsy manana solosaina na finday na koa tsy maintsy mampiasa taratasy dia jereo raha azo ataony manoratra amin'ny pensily hazo. Ary rehefa tsy ilaina intsony any aorinany dia fafao ka avereno ampiasaina indray. Vonona amin'izay ve isika hitafiny akanjo maha olo-mendrika antsika ka handray ny andraikitra napetraka amintsika? Enina monja no netiko androany. Fa raha liana te hitondra fiovana misimisy kokoa ise dia manasa an'se hitsidika ireto roy manaraka ireto. Ry olo-mendriky ny fampandrosoana lovainjafy miandry anao ny tany.